Metezanao Jesosy mba hanadio mba mitenena amiko anio okasio amin'ny fanay masinao ka mitoera ataom-poko hatrizao mety fisejana hindrandray kanefa riraiko ianao no iady hoay tsisy arombaka ny eo an-tananao fefaresinao izao tontolo izao asehoy ny volinay sao nunia nini anaralau acereri tumpu iti futu malikini fanekepinu ana nyansunao nyantefatamiko zay resha nataonao nambabony fo indiariray mba anjakao dory hoanao manontolo itambatra fity aseo dia faly miarabantsika rehetra indray ry ava-malala tratran'izao takariva fa efatra izao misaotra an'andriamanitra isika satria mbola omeny izao fotoana izao indray ary eto ampanomboana dia tiako ny mirary sosahady ho antsika rehetra indrindraindrindra ho an'izay tsy salama kanefa mety mandre an'izao fandaharana izao
dia inkany ny fahasoavan'i Jesosy Kristy tompo ho aminao, hitondra fahasalamana, hitondra hery, ary indrindra ilay tanany mahery anie mba hakasika anao amin'izao takariva izao, ka mba hitondra fahasalamana ao anao izany Kristy, lay mitondra ny aretintsika, ary zany diakapoka tamin'izany manasitrana antsika, dia mba hitondra fanasitranana ao antsika rehetra ny Andriamanitra amin'ny alalan'i Jesosy Kristy. Lohateny faefatra indray no iarahantsika mandinika amin'ny alalan'ny soratra masina amin'ity takariva ity. Ahoana hoy Andriamanitra momba ny maha olom-baovao. Andeha sika hiaraka hivavaka alohan'ny amelabelarantsika izany. Ry Andriamanitra rahay zanaka fanahy masinao, akory ny hafalianay indray amin'ity takariva ity, fa mbola nitehirizinao amin'ny fahasoavanao izahay, mbola nahazo ny famindramponiao izahay, ary mbola misaotra noho ny hanomezanao anay tombonandro, indrindra fa izao fotoana takariva iarahanay mandinika ny teninao izao indray. Ray masilo, arotsahy aminay ny fanahy masina, hanazava ny fonay, ny sainay, hitarika anay amin'ny fandinihana ny teninao indray. Ka manatre izao fotoana izao ianao, fangatahanay amin'ny Kristy Jesosy, lay tompo sy mpamonjy anay izany vavaka izany, ka dia ho azy ny voninahitra mandrakizay. Amen. Ahoana hoy Andriamanitra momba ny mahaolom-baovao. Efa hitantsika ny amin'ny hoe ahoana hoy Andriamanitra momba ny soratra masina, ahoana hoy Andriamanitra momba ny tenany, omalitsika tena hitany hoe ahoana hoy Andriamanitra momba antsika olombelona, ary an'io zany dia tohizantsika hoe manahoana indray izany atao hoe olom-baovao izany araka ny fanambaran'Andriamanitra. Ny zavatra voalohany ambaran'Andriamanitra ao amin'ny teniny ato amin'ny Korintianina faharoa, Korintianina faharoa, toko 5:7, dia izao ny voasoratra ato hoe koa raha misy olona ao amin'ny Kristy dia olom-baovao izy, efa lasa ny zavatra taloha, indreo efa tonga vaovao ireo. Eny ry hava-malala, arak'izany fanambarana izany, ny mba olom-baovao zany dia ao amin'ny Jesosy, ao amin'ny Kristy, ka ny fanontaniana mipetraka dia ny hoe efa ao amin'ny Jesosy ve isika? Omalitsika dia nahita ny amin'ny hoe tsy tian'Andriamanitra isy ho very izay rehetra nomen'Andriamanitra an' Jesosy Kristy. Dia androany zany isika dia mahita eto fa zay rehetra ao amin'ny Kristy dia tonga olom-baovao izy, lasa olona vaovao izy zany, olona manokana izy zany, olona hafa mihitsy izy zany. Ny fiainany teo aloha dia efa navalo ny tantara, fa fiainam-baovao ny fiainany manomboka eo amin'ny fandraisany an' Jesosy Kristy. Ka fantaniana dia hoe ahoana moa zany hoe ao amin'ny Kristy zany, ahoana zany eo amin'ny Kristy zany? Dia Andriamanitra ihany no mamaly izany amin'ny teniny eo amin'ny Galatianina toko 4, 17, Galatianina toko 4, 17, fa na iza ianareo no natao batisa ho an'i Kristy dia nitafy an'i Kristy. Eny ry hava-malala, ny hoe ao amin'ny Kristy zany dia mitafy an'i Kristy. Takatsika rehetra manao fitafiana io, ao anatin'ny fitafiana isika, ka ny olona ao amin'ny Kristy zany dia Kristy no isalorany eo amin'ny fiainany. Ary zany dia azo amin'ny alalan'ny fanaovana batisa. Zay rehetra atao batisa zany dia nitafy an' Jesosy Kristy. Zay zany ny fomba anehoana ny andraisana indray an' Jesosy. Fomba faharoa itenen'Andriamanitra an'izany
ilazan'andriamanitra momba an'izany a dia izay voasoratra ao amin'ny jaona toko 7 manomboka ao amin'ny andininy 7 aseho eo hoe ateraka indray lay olona ateraka indray zao nyvoalaza ny soratra masina lazaiko aminareo marina dia marina tokoa i Jesosy raha tsy ateraka indray ny olona dia tsy mahazo mahita ny fanjakan'Andriamanitra. Le hoe ateraka indray dia hoe ateraka avy any ambony. Dia zao nytoyny ao amin'ny andiny 4 hoy Nikodimosy taminy ataony olona ahoana no ateraka rehefa lehibe moa mahazo miditra any akibony reniny indray va izy ka ateraka. Dia hoy Jesosy namaly azy lazaiko aminao marina dia marina tokoa raha misy olona tsy ateraky ny rano sy ny fanahy dia tsy mahazo miditra amin'ny fanjakan'Andriamanitra izy. Dia amin'ny andininy 7 andininy 1 hitantsika hoe zay ateraky ny nofo dia nofo ary zay ateraky ny fanahy dia fanahy. Ry hava malala Jesosy dia miteny amin'ny andininy 7 hoe azagaka noho izany nilazako taminao hoe tsy maintsy ateraka indray ianareo, tsy maintsy. Zany hoe raha ho tonga olom-baovao zany dia tsy maintsy ateraka indray, ateraka avy any ambony, ateraky ny fanahy. Fa zay ateraky ny nofo ny teny eto dia nofo, zay ateraky ny fanahy dia fanahy. Ka ny batisa zany araka ny hitantsika eto amin'ity soratra ity dia fahateraham-baovao. Fahateraham-baovao zany lasa olom-baovao zany ianao sady nateraka indray ianao no mitafy an'i Kristy. Dia zavatra roa zany ny asehony eto. Ny fahaterahana ara-nofo dia tsy misy safidy, tsisy safidy io. Na iza olombelona teraka teto ambonin'ny tany dia tsisy afaka ny safidy hoe za ataovy zanaky dadanay sy mamanay. Tsy nisy ny safidy an'izany. Isika zany zao malagasy, isika zay gasy dia tsy nisy ny safidy mihitsika hoe ataovy malagasy zahay Andriamanitra. Tsisy afaka nyteny an'izany. Dia amintsika malagasy io dia mbola misy samy teraka tamin'ny faritany maro samihafa, faritany 9, foko 12, mihoatra ny 12 raha moa zany ny foko ny tena marina. Dia tsy nisy ny safidy mihitsy ny hoe za ataovy teraka avy amin'ny foko anankiray. Tsy nisy ny safidy an'izany. Fa eto amin'ny fahaterahana ra-panahy kosa ry hava malala dia safidy malalaka. Dia ianao zany no misafidy ny amin'ny hoe tianao ve ny ho tonga olom-baovao, tianao ve ny hateraka indray, tianao ve ny hisalotra an' Jesosy Kristy na hitafy an'i Kristy. Fa amin'ny alalan'izany no hahatonga anao ho olom-baovao araka ny voalaza ny soratra masina. Ka rehefa lasa olom-baovao zany ianao dia lasa ny mombanao taloha dia tonga olona vaovao ianao. Zao no ambara amin'ny bokin'ny Romanina toko 1 andininy 7 ka hatrary amin'ny andininy 1. Hoy ny voalaza hoe tsy fantatrareo va fa na iza isika no efa natao batisa tao amin'ny Kristy Jesosy dia natao batisa ho amin'ny fahafatesany, koa niarana levina tamin'ny batisa ho amin'ny fahafatesana isika mba ho tahaka ny nananganana ny Kristy tamin'ny maty tamin'ny voninahitry ny ray no andehanantsika kosa amin'ny fiainam-baovao. Fa raha nampiraisina tamin'ny endriky ny fahafatesana isika dia ho tahaka izany koa amin'ny fitsanganany. Fa fantatsika fa ny toetsika taloha dia niaraka no ombona taminy hanimbana ny tena ny ota mba tsy hanompotsika ny ota intsony. Dia zao raha ny voalaza amin'ny andininy 9 hoe raha niara-maty tamin'i Kristy isika dia mino fa hiara-belona aminy koa. Eny ry hava malala, zava-dehibe mihitsy zany zay hoe lay toetra zany kay dia alevina amin'ny alalan'ny ranony batisa iny dia maty miaraka amin'ny Kristy ianao. Koa satria Kristy natsangana tamin'ny maty dia ianao koa zany atsangana ho amin'ny fiainam-baovao amin'ny alalan'izany batisa izany. Ka manjary mitafy toetra vaovao ianao, mitafy
any Kristy. Ka raha miara-maty amin'i Kristy isika dia mino fa miara-belona aminy koa. Zany ny tombotsoa amin'ny fanoloran-tena ao amin'i Jesosy ry hava-malala. Fa raha vao ianao no miara-maty amin'i Kristy dia tsy maintsy miaraka velona amin'i Jesosy Kristy koa ianao, satria Jesosy velona mandrakizay. Ka tiako manamafy eto, efa ndresako tamintsika teto io tany amin'ny fandarina tany aloha tany, fa tena zava-dehibe amin'i Jesosy ny batisa ry hava-malala. Satria raha nanomboka ny asany teto ambonin'ny tany izy dia natao batisa. Zany nanombohan'ny asany teto ambonin'ny tany ao Matthieu 7:5-10. Zao mivaky ny teny ao manao hoe fa namaly Jesosy ka niteny taminy hoe ekeo ihany ankehitriny fa izao no mety amintsika hatanteraka ny fahamarinana rehetra. Dia nekeny izy dia natao batisa Jesosy Kristy. Io batisa io ihany koa ry hava-malala no namarana an' Jesosy ny asany teto ambonin'ny tany rehefa hiakatra ho any an-danitra izy ka dia nanome hafatra tamin'ireo mpianatra. Araka ny voalaza ao Marka 5:20 sy ny Matthieu 7:20. Fa amin'ny Matthieu 7:20 ny 7:20 no vakitsika. Ko mandehany ianareo dia ataovy mpianatra ny firenena rehetra, manao batisa azy ho amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny fanahy masina, sady mampianatra azy hitandrina izay rehetra nandidiko anareo. Ary ino sa momba anareo mandrakariva ambara-pahatonga ny fahataperan'izao tontolo izao. Ry hava-malala, izany no afatrafatra napetraka Jesosy. Alohan'ny anombohan'ny asany dia natao batisa izy. Rehefa niakatra any an-danitra izy dia nanafatra ny mpianatra hoe ataovy mpianatra amin'ny firenena rehetra, dia manao batisa azy ireo, dia ampianaro hakatohan'Andriamanitra izy ireo hitandrina ny didiko. Ary ny teny fikasana apetrany eto dia hoe omba anareo mandrakariva ambara-pahatonga amin'ny fahataperan'izao tontolo izao. Ry hava-malala, zava-dehibe zany lay batisa, satria azahoantsika mahazo lay toetra vaovao, lay fahateraham-baovao. Ka io no ambaran'Andriamanitra amintsika ny amin'izany hoe olom-baovao zany. Ka ianao ve efa olom-baovao ankehitriny? Inona no safidinao ankehitriny? Maloana ity batisa ity. Tsy hamela belatra intsony any amin'ny batisa hoe atete sa atsoboka, fa efa imbetsaka ianao nandre anyity teny ity hoe atsoboka ny batisa izay voasoratra atao anatin'ity soratra masina ity. Atsoboka tahaka an' Jesosy Kristy. Ary misy heviny lehibe ilay atsoboka, miaraka alevina amin'i Kristy ary miaraka hatsangana amin'i Kristy. Izany no fahamarinana atao anatin'ny soratra masina. Ary izay no mahasarotra ny safidy atao ankehitriny, satria mifono zavatra ara-panahy loatra lay batisa. Tsy mitovy amin'ny hoe miroboka anaty rano-tsotra ianao ka milomano, tahaka ny hoe milomano any anaty ranomasina, na milomano anaty pisina, na milomano anaty dobo, na milomano amin'ny renirano. Fa satria misy heviny ara-panahy loatra lay atsoboka, dia izany no mahatonga ny hoe safidy sarotra zany izy ity. Rehefa tsy manana fahavononana sy finiavana ho tonga olom-baovao, tena sarotra izy io, sarotra ilay iroso amin'io batisa io, rehefa mbola manapaka ao amintsika ny fahotana, sarotra io. Ka mahatonga ny olona hiady varotra hoe aleo atete fotsiny ny ahy. Dia aleo koa amin'ilay mbola zazakely iny ny atao, zazakely anganana ny safidy. Ny fahateraham-baovao dia safidy, satria le batisany dia fiakekeliko araka ny voalaza ao Matthieu 7:5, isika dia mpanota hoy ny tenitsika nanambaran'Andriamanitra antsika omaly. Fiakekeloka ny batisa, maneho fibebahana ny batisa araka ny voalaza Matthieu asan'ny apôstôly 2:7-7. Fahafatesana ny amin'ny ota ny batisa araka ny voalazan'ny Romanina izay vao avy vakitsika teo alohany teo, Romanina 1:7-9. Fahaterahana indray ny batisa araka ny voalazan'ny Jaona 7:5. Fandraisana ny fanahy masina ny batisa araka ny voalaza ao amin'ny asan'ny apôstôly 2:2-7 ihany koa.
fitafiana ny Kristy zany, fisalorana ny Kristy. Galatiana 4:7-7. Ary indrindraindrindra azahoana ny famonjena ny batisa. Araka ny voalaza ny Marka 4:9-10. Tatsika eto amin'ny soratreto zany zany rehetrarehetra zany azonao ataony mandray atsoratra. Ka inona ny safidinao zao? Fa raha misy olona ao Kristy dia olom-baovao izy. Efa lasa ny zavatra taloha, indreo tonga vaovao ireo. Zay rehetra ateraka indray, ateraka avy any ambony, ateraky ny fanahy, dia manana fiainana mandrakizay. Amin'ity takariva ity, manaova safidy tsara. Fa ianao dia tsy nanana safidy raha nateraka ho olombelona teto an-tany. Tsy nanana safidy ianao, gasy ianao ankehitriny, tsy safidinao mihitsy zany, fa rehefa nateraka ianao dia gasy. Fa amin'ity maha olom-baovao ity, ny maha ao amin'ny Kristy dia safidy malalaka. Dia hoy Jesosy hoe, aza gaga ny amin'ny lazaiko aminareo hoe tsy maintsy ateraka indray ianareo. Ka raha teo tonga olom-baovao ianao dia tsy maintsy ateraka indray. Dia safidy zany ny atongavanao amin'izany. Ka amin'ity takariva ity, misafidiana ny atao batisa mba ho ateraka indray. Misafidiana ny atao batisa mba hitafinao an Kristy. Misafidiana ny atao batisa mba hanehoanao fa ianao tokoa dia olona mpanota, olona meloka ka vonona hibebaka ny amin'izany rehetra izany. Ary misafidiana ny batisa ianao, atao batisa mba handraisanao ny fanahy masina, hitarika anao mandra-piveriny Jesosy Kristy eny amin'ny raha olanitra, mba azahoanao antoka ny ananana fiainana mandrakizay. Fa Kristy nanomboka ny asany tamin'ny batisa, no faranany tamin'ny batisa koa zany asa izany. Dia hoy izy aminao hoe zay rehetra mino tsy atao batisa no vonjena. Mino izany va ianao? Raha mino ianao, mirosoa ho amin'ny batisa. Dia sika iaraka hivavaka. Andriamanitra ray malalo, misaotranao zahay no ny fanambarana avy amin'ny teninao indray tamin'ity takariva ity. Mamaripahitra ny atao hoe olom-baovao. Ny olom-baovao dia olona niova fo, satria efa lasa ny zavatra taloha, indreo efa tonga vaovao ireo. Nanolo-tena eo amin'ny Kristy, nanolo-tena mba ho ateraka indray, ny safidy ny lala marina, natao batisa ho an'i Jesosy Kristy. Nandevona ny fahotana, miara-maty amin'ny Kristy, ary nitsangana indray ho amin'ny fiainam-baovao. Ka nitafy amin'ny Kristy, nitafy ny fahamarinan'i Kristy, nitafy ny fahaveloman'i Kristy, nitafy ny fahamasinan'i Kristy, nitafy ny toetran'i Kristy. Andriamanitro, aoka izahay rehetra zay efa nandray izany famonjena amin'ny alalan'ny batisa izany, zay atolotry Jesosy Kristy Tompo ho lalana azahoana ho amin'ny fiainana mandrakizay, hatonga anao ho olom-baovao, dia inga ny Andriamanitro mba ho voatahiry hatramin'ny farany izahay. Ireo rehetra zay mbola tsy nandalo tamin'izany rano ny batisa zany kosa, ka misafidy ny ho ateraka indray amin'ity takariva ity, dia tanterao zany Andriamanitro, tanterao zany fa manolo tena ho anao ireo olonao ireo. Ka raha misy olona ao Kristy dia ho tonga olom-baovao, dia mba ho tonga olom-baovao koa an'izy ireo, hanana ny fahavelomana mandrakizay miaraka amin'i Jesosy Kristy, azo antoka ny famonjena. Fa zay mino sy atao batisa no vonjena. Enoy izany vavaka izany raha io, ary eo ka Kristy eo mba ho tanterahanao zany araka ny alehibe ny fahasoavanao. Voninahitra ny eo anao rery any. Amen. Mankasitraka mandrakariva ry amalala ny amin'ny fanarahanao ity fandarana ity hatreto ny fotoanantsika androany, raha sitrapon'Andriamanitra dia iaona hitondray isika rahampitso amin'ny ora toy izao, ka dia mametraka ny veloma mandram-piaona indray
tompo aletantsika tsiraray avy veloma tompoko